Fedanany tompo amintsika rehetra ampivaliana trany any mbola ionana aminao indray amin'ny alalan'izao pejy izao nao ampanaraka YouTube ihany koa dia amin'ny alalan'izao chaîne izao misaotra ny tompo mandrakarivotsika ny amin'ny fahafahatsika miona na dia zao fanatritavatry ny fandray tanana ary dia mino fa ao amin'ny fanahy isika dia miara-mirona ary miara-mifampitatana ozy filazam-panao salama hoe faly ara ho izy ireo hoe andeo sika ho any Jerosalema atsika dia amin'ny tontolon'Andriamanitra iaraka hifantoka ho indray isika iaraka ivavaka isika mialohan'ny androsotsika amin'ny afatra anio raha ny masina tsara indrindra dia mbola misaotra anao indray zay raha mbola manana fahafahana iaraka tahaka izao amin'ny alalan'izao pejy izao amin'ny alala fifampizarana tahaka izao anio tompo raha ian'ny afatra ao izay dia kasy ny fon'ny olona tsirairay avy ihany ny anjarako dia ny mizara ny anjarako dia ny miteny fa ny anjaranao dia ny mandresy lahatra an'ireo zay rehetra tianao sy horesenao lahatra araky ny fihevitra ao izany dia amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no anaovana izao vavaka izao mitary lalana anay amin'izay fanambarana rehetra aza vao ny saina isao fonay alalana ny fihevitra ao sy ny sitraponao anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany amen. Eny ary havana maky tenin'Andriamanitra sika anio ary ny zavatra ifampizarantsika androany dia toy an'izay efa ny fampiresahana tamin'ny herinandro lasa Timoty 2:2 sy ny 4 ny fampiresantsika anio zany hoe toy an'ilay resaka vahiny sy mpivahiny maran Jesosy meraha miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny rarahany zao fiainana zao mba afaly izay nifidy azy ho miaramila fanampin'io dia vakitsika ny filazantsara ny Jaona 5:10 andiny 7 sy ny 9 toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo 12 tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andeha amo ary areta ny vokatra reo mba homeny ny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona zao ny fanambaran'ny Petera ny Petera voalohany ihany izay fandraisantsika toko voalohany na toko faharoa milazan'le izy hoe fa ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ary firenena masina dia ozy izy Petera tsy tapitra treo hoe mafinaritra be le fiatsona taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany firenena masina fa misy tanjom-pisiny eo amin'le izy mba ilaza ny atsara lay nyantso anareo tamin'ny fahamazinana hiditra amin'ny fahazavany mahagaga zany hoe reto olona ireo olom-boafidy reo olona zay ao amin'ny Kristy ireo dia natsoan'Andriamanitra anatanteraka iraka dia tsy inona fa ny fitorinan'ny filazantsara zay tsy voatery amina endriny anankiray araka ny filazako matetika ny iraka tsy hoe hitory filazantsara dia hijanonao mpivoanina analakely dia hitory eo fa tsy voatery ho izay reto momba ny tenantsika reto dia natao amelona antsika daholo ny isam-bata isanisany amin'reto vatantenantsika reto fa amin'ireo tenantsika reto dia tsy hitady sakafo daholo no asan'ireo akory fa misy natao hiaro misy natao hitaiza misy natao hikarakara misy natao hikolokolo amin'ireo momba ny tenantsika ireo ny hoditra ao zao tsy mitady sakafo ny asan'io fa velomy mary ny asan'io fa misy asany hoditra io ny lavakoditra ao misy asany dolidoly ny volomasoko miaro amin'ny vovoka fotsiny ty volomasoko ity mba tsy ho ditsoka izy zay fotsiny ny asany fa tsy voatery hoe asa anankiray fa misy asa be dehibe eo anivony tenan'i Kristy ka ny olona rehetra zay ao amin'ny Kristy dia lazaiko dia ny meloeto fa olona voahiraka daholo lazaiko dia ny meloeto fa miaramila manafika daholo araka ny fanambaran'ity Timoty 2:2 ary lazaiko dia n'izao ihany koa araka fanambaran'ny Jaona 5:10 aza lay-panahy ianao mieritreritra hoe ho an'ny apôstôly irery ihany ny afatra
fa ho an'ny olona rehetra zay eo amin'ny Kristy tsy ianareo no ny fidy fa izao no ny fidy anareo. Ary zao ny antony nifidianako anareo mba handeha amoa aretany vokatrareo mba nomezany ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na ina na ina. Tiany olona matetika mandray an'le hoe anomezana zay angatahana angatao zay tianareo na ina na ina fomeko anareo fa ny fandealizy zany de zao hoe lay olona chargé de mission, lay olona nomena iraka, lay olona zay ny raina no mahazo an'io teny fikasana io ataterahany ny iraka izay nampanaovina azy. Mety tsy voatery eo ny eo le izy fa tsy hoe chargé de mission akory de hoe mety anamelo tena ndray zany tsika any amin'ny tontolo misy atsika any za tena ohatrany tsy mahatsapa mihitsy so de mba tsy natsony tompo ary aho am'zany so de mba zany ary miprofet tena tsy natsony tompo a tsy voatery le izy ho azonao eo ny eo satria na de chargé de mission ary misy ny lalana so fepotona Jesosy Kristy igny tsy avy tonga de naniraka ampianatra hoe vonatsona ary petera andao anaraka fa ho ataoko mpanaraton'le anao de tonga de nitsambikina teo atsambokely de lasa nitory ny anaran'i Jesosy manerana vazamototra tsy zay mifandeha le izy fa nisy fifampitezana aloha tao nisy fitondrana aloha tao fa tsy midika mihitsy izany hoe satria mbola ao anatina lalan'ny fifampitaizantsika zao de tsy izy le mission, misy le mission, misy le antom-pisina, misy la iraka fa le vanim-potoana mbola tsy tonga am'izay fotsiny. Ka za te ilaza aminao de n'izao ao anatin'izao afatra izao de mendoa tahaka zao ny zavatra mila eketsika ny epotsika fotsiny de zao manana antom-pisina eto am'izao tontolo zao, manana antom-pisina amin'ny mazanak'Andriamanitra eto am'ty zao tontolo zao ity. Za tsy velona hitady ny tombontsoako, za tsy velona hitady zay sitrapoko, za tsy velona hitady zay masoa ary za tsy velona amelona ny ankohonako, za tsy manana fahavelomana tahaka fahaveloman'ny olombelona eto am'izao tontolo zao fotsiny hoe teraka de mianatra de fa maninona mianatra am'izay mba mahazo asa tsara rehefa lehibe, ay de fa manina ny azo asa tsara am'izay mahavelombady aman-janaka ay de rehefa niteraka ary de manina de atao zay alehibe ny ankizy ay de rehefa lehibe ny ankizy de ahoana de ampanambadiny de rehefa manambady izy de ahoana de mitaiza zafikely de rehefa avy mitaiza zafikely de maninona miandry fahafatesana fotsiny any ambanivohitra sisa. Tsy zany ny antom-pisin'ny olona ao amin'i Kristy. Io olona natsona anatanteraka iraka io am'izay de ny zavatra mila fantatsika ao anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra de zao io iraka izay nampanaovina azy io voalohany indrindra aloha zany tsy izy manira-tena, tsy izy ny te hanao an'le izy, tsy za zao ny te hanao an'izao zavatra zao, tsy za ny te hanao an'izao zavatra zao fa ny tompony mampanao ahy an'izao zavatra zao ary ny pirofo fa tsy za ny te hanao an'izao zavatra zao fa ny tompony maniraka de zao betsaka aminareo ny voakasika ny ampo raha za fotsiny te hanao an'izao zavatra zao de mety mahazo olona betsaka resy lahatra amin'ny sainy falifaly mahafinaritra ny fomba fanazavany azo kosa le izy zao fa inona tsy misy vokatra maharitra jereo tsara le zavatra nytenean'i Jesosy eo amin'ny bokin'i Jaona toko fa 5:10 andiny fa 9:10 vakitsika teo tsy anareo fidy fa za no fidy anareo mba handeha amo aretany vokatrareo. Rehefa ny olona zany no Kristy no maniraka azy, rehefa Kristy no mandefa azy, rehefa le miaramila manafika le miaramila nge tsy misafidy hoe zako andeha ho any ananiny na za iady amin'ny dahalo fa mandray baiko avy any ambony izy, ianao makary, ianao makary, ianao any varatra, ianao any atsimo, ianao any andrefana, ianao manao an'izao, ianao mandamina vahoaka eto andrenivohitra no ataonao de mampiasa an'izao de ohatran'izao ny ataonao, ny ianao indray ato dia makany nina moa tizy ty makany am'ireo faritra izay mampikaikaika ny olona ny tsy fandre-pahalemana fa eto amin'ny andrenivohatra ihany de any ianao no mandeha de ireto apahana miaramily reto ndray am'izao katram'izao no mandeha de am'izao mijanona kazerina. Tsy fanapaha-kevitra tsy avy am'le miaramila ny fanapaha-kevitra zay voalohany indrindra. Ny faharoa manarakaraka an'izay ny mission izay ampanaovin'Andriamanitra de zavatra efa napetrany tao anatitsika ary isika izay chargé de mission de ny fototra sy ny ivonyity zavatra izay fampiresantsika ity de mbola fampiorenana anao indray bebe kokoa mba tsy hisy fanahina sy tahotra any anatitsika. Satria inona ny antony raha lasanabavy, rehefa ny olona no chargé de mission, rehefa ny olona no nomena iraka anatanteraka iraka any ivelany ohatra dia adidiny ny fiasana ny mamelona
sy miay sy manome izay rehetra tokony ho ilainy olona izay nirahiny io. Ny miaramila manafika dia tsy natao hamelotena. Ny miaramila manafika dia tsy natao hitady izay avelona ny tenany. Tsy mety raha ohatra ka misy miaramila irahana manafika. Ndao iverina amin'le ohatra teo. Dia izy efa asainao manafika, dia izy koa mbola asainao mitady izay vola ivelomany. Ny miaramila manafika dia tsy izy no mitady ny sakafo hohaniny. Tsy izy no mitady ny fitafiana izay tokony ho tafiana. Tsy izy no mitady, satria izy mila boty ohatra zany andeha hanafika dahalo any atsimo. Tsy izy no mitady an'izany, mamoaka vola posy sy mifampitady am'izany dia nivadiny ray nasainy miasa misaky fa tena tsy me fanjakana lisagna izy efa tena zao nge dia mandeha rery fotsiny dia mbola hitady basy ihany koa avy edivana amin'ny dahalo. Tsy zany le izy, fa zay ilain'ny miaramila rehetra atanterahany missionany dia izay naniraka azy no manome an'izany. Fantatrao ny antony? Mba tsy hirorosaina izy ka eritreritra zavatra tsy tokony ho eritreretina. Hitanao ohatran'ireny hoe raha ohatra zao ka misy mpanao baolina na ohatra zany, nisy fotoana zao tsika sy nakalaza moa zany fa niara-jery reny Barea reny sy sisa rehetrarehetra, dia ny mpanao baolina tahaka ireny dia chargé de mission ihany koa izy. Ny mission dia zao izy no maso ivoan'ny fireneny amin'ilay lalao izay ataony ary noho ny amin'izay antony izay dia tsy maintsy karakarainy fireneny. Tsy azo atao mihitsy, tsy azo atao. Inona moa tsy nampahomby ny inona moa ny anaran'ity izy, ny fanatanjahantena teto Madagasikara atany amin'ny fotoana lasa rehetrarehetra tany, le olona sahirana izy sady manao ny entraînement mieritreritra ny vady aman-janiny, tsy azo ny avelany eo le izy dia tsy maintsy mikarakara, dia sady misandraka izy tsy afaka manao maty hanina ny amin'ilay zavatra anankiray ity, fa sady mieritreritra ihany koa izy an'ity dia sady manao asa tselika ihany dia amin'ny fotoana anankiray manao entraînement, fotoana anankiray varotra fripy. Ty mandeha amin'izay loany le izy normal be inge raha lasana bavy raha resy normal be raha tsy tonga lavitra amin'le lalao dia tahak'izay ihany koa isika ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia rehefa miresaka sika le tontolo fanompoana dia ny atao hoe chargé de mission na olona nomena iraka, dia tsy hoe rehefa manao an'le izy ohatra zany zao hoe za zao mitory filazantsara ohatran'izao, rehefa lahady zao ny ahitanao an'izao afatra zao, fa rehefa laka misy eo amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao nanaovako azy taloha nanao talata fa zao laka misy, dia tsy hoe chargé de mission zany dia manao mission manao mission rehefa tonga ny talata zany manao mission io zao, manao mission io, dia rehefa talata ihany zany Andriamanitra no mamatsy dia rehefa talata ihany zany Andriamanitra no manao zay tokony ho atao, fa ankoatran'izay zany tsy izy. En mission foana 420 ora, amin'ny 420 ora, 7 andro, amin'ny 7 andro na mihinam-bary ary dia tsy mampiova ny maha en mission azy zany, tsy mampiova amina olona izay nasaina nanao iraka. Le izy igny tsy hoe rehefa tonga ny andafy le olona dia rehefa manao an'le iraka ihany izy ataonao ty dossier ty, dia rehefa manao an'iny dossier iny izy no atao hoe en mission. Fa mandritry ny vanim-potoana rehetra izay any ivelany an'le olona dia en mission foana ny anarany. Lay miaramila tsy mitondra titre miaramila izy rehefa manao an'ilay akanjo iny, fa rehefa tsy manao an'iny akanjo iny dia tsy miaramila indray azo ka tsy miaramila indray azo zao azo civily, en tenue civile ny anarany, fa izy miaramila foana. Ny karatra maha miaramila azy any amin'ny foana, raha miantso ny lehibeny na en tenue civile ary izy ka mahita ny lehibeny dia tsy maintsy mitoraka salut foana, tsy maintsy miaraba foana na ahoana satria zay no mahamiaramila azy. Dia tahak'izay ihany koa isika ao amin'ny Kristy Jesosy, tsika dia en mission foana. Inona moa no tiana ifampizarana aminao amin'izany? Ny tontolo mpiainantsika rehetrarehetra dia tsy tian'Andriamanitra izara mihitsy ty fisainany ity, ka rehefa eo amin'ny tontolo fanompoana dia tsy manana fiahiahinany amin'izao fiainana izao, fa rehefa ivelan'ny tontolo mpanompoana zay ny fahatsapana ananantsika amin'ny ankapobeny. Matsiaro sambatsambatra ery rehefa eo amin'ny tontolo na fanompoana, rehefa tapitra ny tontolo fanompoana dia verina ny tontolo dia ahoana indray zao dia ina indray zao n'izao. Tsy tian'Andriamanitra isika
izay mahatsapa ny tenantsika fa chargé de mission, zay mahatsapa ny tenantsika fa olona natsoan'Andriamanitra, zay mahatsapa ny tenantsika fa taranaka voafidy. Inona avy ilay izy teo? Taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Firenena masina, tsy tian'Andriamanitra isika amin'ny fotoana izay iainantsika. Na hanao fanompo-pivavahana na tsy hanao fanompo-pivavahana izarany ao anaty. Fa rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ianao, rehefa izy no naniraka anao, dia chargé de mission ianao. Rehefa chargé de mission ianao, dia adidiny ny momba anao rehetra, adidiny hanoko hohaninao, adidiny rano fisotronao, adidiny fiarovana anao, adidiny zavatra rehetrarehetra momba anao, ary zay rehetra ilainao atateraka ny antom-pisinao. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo amin'ilay Jaona 5:10 fa fito sy ny fahavalo izay nivakitsika teo, raha miray amiko ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Midikany hoe miray amiko sy mitoetra anatinareo ny teniko, dia zao ao am-ponareo le mission. Ozy izy Jesosy rehefa resaka tamin'ny mpianatra, isika tsy maintsy manao zay nanyrany ray ahy raha mbola andro. Inona moa ny dikan'izany? Rehefa ao am-ponao le mission, zay le atao hoe miray amin'ny Kristy. Rehefa nateraka indray ianao ka tsapanao ao anatinao le mission, tsapanao ao anatinao lay antom-pisinao, dia omenanao zay ilainao atateraka ny antom-pisinao rehetra. Inona ny antony mba tsy hampatonga an'ity irorosaina? Zavatra ampianarin'ny tompo atsika zany androany, dia tsy hoe minoa fotsiny ianareo na hoe tonga dia atao terivay manta be fotsiny, raha vo be fanahina dia tsy mety dia zao fa nidika lizy dia zao ianao aza be fanahina satria manino? Ianao chargé de mission nge, ianao ange olona irake, ianao ange olona natao anatateraka irake ka aza matahotra. Dia inona no zavatra mitranga rehefa tafapetraka ao am-pontsika zany? Tateraka amin'izay le tenin'Andriamanitra le hoe misaora amin'ny zavatra rehetra satria izany no ankasitrahana. Dia rehefa misaotra amin'ny zavatra rehetra ianao, dia tsy manao fisaorana fisaorana intsony, fa fantatrao hoe fa maninona ka ny misy an'izao zavatra ao ka hiatateraka n'ilay mission ny anton'izao zavatra ao. Ianao Paoly dia mila mpanenjika ianao atateraka ny mission anao, fa raha tsisy mpanenjika ianao tsy tateraka ny mission anao. Ianao Paoly dia mila jiosy izay ikapoka anao. Iny 7 latsaka ray, iny 4 metaona. Ianao Paoly dia mila rala takandry Demasy andao anao, mba voaratra kely ny any anatin'ny fonao any. Amin'izay ianao tsy manankim-po amin'olombelona, fa zary ary ihany no banjininao, fa ndrao ianao ho reraka, ndrao ianao ho kivy. Ianao ndray Paoly rehefa reradreraka iny ianao mety mitady abandonna mihitsy ary mety mitady alan-daharana, asiako Silasy Timoty ndray eo, ampahery anao ny fijerena azy ireo Andriamanitra. Ozy izy Jaona rehefa niteny tsy misy fifaliana lehibe ho ahy raha tsy ny fahitako fa mandeha fahamarinana ny zanako, nomenina n'ireo olona ireo zareo ampiorinasy atateraka ny mission. Za zany te ampahery anao amin'ity androandroany ity tsika na tsy miresaka zavatra be ary ianao tsy ahita pasteur tovy ilazana zany mihitsy hoe tonga avaty amiko azo fitsodrano manokana. Za tena miresaka anao androany rehefa voarahinao zay antom-pisinao zay, tsy misy ilanao an'izany tsodrano manokana zany. Za tena milaza an'izany. Ny olona chargé de mission tena milaza anao tena mba eritrereto ange zany hoe efa miainga eto tanàna ianao dia efa omen'ny orinasanao antoka ny zavatra rehetrarehetra. Ity ny vola ilainao, ity ny toerana vataninao, efa natsonay ny hôtely ohatr'izao avy mifandeny, zao ny transportnao, dia mbola inona indray ny tsodrano manokana ho tedaviny ramose anatateraka iraka. Inona ny tsodrano manokana ho tedaviny ramose? Izy inge efa mipetrapetraka ny zavatra rehetrarehetra. Ny fiangonana nge natoy ny tondram-bavaka ny Paoly sy Barnabasy dia fanehoana fifankatiavany, fa tsy hoe netiny fiangonana ambavaka, netindry Petera sy ny namany ambavaka iza moa Barnabasy sy Paoly. Amin'izay izy azo tsodrano manokana dia ho tafita fa mahatonga ny olona mitady an'izany zavatra zany, tsy manana antoka izy ny amin'ny fiainana.
tsy manana antoka izy ny amin'ny fitondran'andriamanitra, manay izy ny amin'ny fitondran'andriamanitra, dia inona ny zavatra atao? Pastera, tia mba misy anina kely dia mba hanaovy anina kely ohatran'izao. Tsy zany nge fandehany io, fa isika rehefa tena ao amin'ny Kristy marina azo antoka ny lalana. Za tsy fantatro na firy taona no velona, fa ny fantatro dia zao azo antoka ny lalana. Fa na inona lalana andehanako, na le lalana misononoka mafinaritra tsara, na le lalana misy kitotoana, ny zavatra azoko antoka dia zao, voalohany indrindra Kristy miaraka amiko, faharoa manarakaraka an'izay tsy maintsy vitako ny antom-pisiko. Satria maninona? Chargé de mission mipetraka eto. Tsy mila zavatra fanampiny, ny miaramila manafika tsy mila zavatra fanampiny, tsy mila zavatra mihoatra, satria manino zany anafika zany dia tsy mila mivesatretana vingitina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty, fa zay ilaina ihany no atao any ampanaovana n'lay antondia, any ampanaovana n'lay iraka zay tsy maintsy tanterahana. Le olona andeha ho any ivelany dia tsy mila mivingitra n'ity zavatra rehetrarehetra ty. Rehefa mandeha manao mission ianao, tsy any ampanaovana mission ianao no vimina kômôdy, hitady kômôdy ny alehanao any, pitipiny iny olona mbola zany mitady zavatra tsy mandeha am'izay loany sy tsy mifanaraka am'izay tokony ho izy taky zany. Zany nge nytenenan'ny apôstôly Paoly, mianina am'izay anananareo fa rehefa te hanakarena ny olona dia latsaka amin'ny fandrika. Misy fandrika ao, satria maninona? Ity ny mission, fisainanao ivelan'ny mission. Ny zavatra tian'Andriamanitra ho eritreretintsika sy saintsaintsika dia io antom-pisitsika io. Rehefa tafapetraka io, assureny ambiny rehetra. Zany tsy midika hoe aza miasa, fa hoy ateo tsy io vola io no mamelona atsika. Ianao za miankin-doha amin'ny vola zany, za zao tena misy vola ohatran'izao, tena ilaiko pastera, raha vao tsy azoko io vola io dia sahira zay menakavy. Za tena milaza anao, raha manana antoka ianao amin'ny Kristy Jesosy. Na azonao ny vola na tsy azonao ny vola, Andriamanitra afaka mamahan' le olana. Ary na mivaha ny olana na tsy mivaha ny olana, raha manana antoka ianao fa amin'ny Kristy Jesosy, vahiny sy mpivahiny, tsisy atahorana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Tsisy atahorana na zavatra mampigadra, na zavatra mampidi-doza, na zavatra mahafaty. Ozy nge Jesosy nilaza tao Marka toko fa firy izy nilazan'iny, toko fa 9 dia ny fa 7 angamba izy nilazan'iny. Zao famantaran'izao nge narak'izay mino hoe na dia isotro zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy zany. Fantatrao dika zany andray mena rano izy, dika le andray mena rano tsy hampaninina azy zany, zay zavatra mitranga rehetrarehetra tsy hampaninina azy zany. Mety misy fotoana izy miditra hôpitaly fa tsy hampaninina azy zany, fa mampitohy ny mission ny foany zany. Mety isy fotoana izy arary fa tsy hampaninina azy zany, fa hatateraka ny mission ny foany zany. Tsy fantatro raha voarainao zany fanambarany zany. Fa ny zavatra ho ampon'Andriamanitra dia isika tsy velona ho an'ny tenantsika, fa velona ho an'izay efa maty hamonjy atsika. Tsy hampaninina zany. Mety misy fotoana ihany koa ary izy no ny sotasotan'olona tena mety gadra mihitsy, fa tsy hampaninina azy zany. Mampitohy ny lalao foany zany, avokarany foany zany, atonga azy amin'ny fatateran'ilay iraka foany zany, ary tafiditra ao anatin'ny iraka foany zany. Tsy haiko ianao aloha raha matahotra ao anatin'izany fiainony zany afatra zany. Za aloha nisy fotoana natahotra ihany. Taloha tsinona niazona be Salamo faharaiky amin'ny 430 le verset tsy tadidiko tsony. Fa taloha tena niazona be an'izany Salamo 430 zany. Tsy haiko le izy any amin'ny 110 angamba misy an'le hoe ny taolany tsisy hotapahana. Dia za tena namikotra an'izany mihitsy, satria zay ny fahazoko ny jaona toko 5:10 mitoetra ao anatinareo ny teniko. Za mantsy mandeha moto dia zavatra tao anatin'ny saiko zany dia zao hoe tena za tsisy taolana tapaka zany. Fa nisy fotoana raha lasaina bavy tena nietresa, za zany tena mizara anao amin'ny fo madio sy fo mahitsy mihitsy. Tany amin'ny 3 taona 4 taona lasa tany tena nanomboka ny saintsaina amin'izay hoe ny taolany tsisy hotapahana. Za zany tena ziriziry be mihitsy ny taloha tena niazona an'izay. Tsisy loza manjoa zany, ary za mbola tsy tapataolana mihitsy isaorana ny tompo mandrakity ny androany. Fa tamin'ny fotoana anankiray ako nanomboka ny saintsaina amin'izay ny taolany tsisy hotapahana. Fa zao Andriamanitra mitondra ny olona arak'izay itiavany azy, ary io arakaraka ny mission. Ka raha mahasoa ny mission ny fatapahan'ny taolako, tena mety avelan'Andriamanitra. Natahotra be tamin'ny voalohany Andriamanitra, aza hitako aza mahita. Alao tena tsy mieritreritra zavatra oatra zany ka lozo zany tapaka zany taolany, fa taty aoriana nanomboka ny eritreritra l'izy.
de napetraky ny tompo tao anatin'ny foko am'izay fiadanana ny mission zay sa olona iraka de nomena ny zavatra rehetrarehetra nomena zay rehetra atateraka ny iraka io na vady na sanaka nareo mitady vady io raha tateraka ny iraka tsy atahorany zany asa manany am'zany fa raha ilainao ny vady atateraka ny mission anao de azonao io ary tsy mila tedaviny io zay no natonga ny apôstôly paoly laza tsy manambady fa ianao aza mitady fa raha ilain'andriamanitra manambady ianao atateraka mission anao tonga ho azy amin'ny fomba tsy apozinao io ny ana io vadiko io hitanao tsara tarebe ao anaty sary io tonga fotsiny io tsy za nikaroka an'io ay zary misy azy am'izao mantsy ny ankizy am'izao misy anytony teknôlôjia tony le misy facebook fampitady amin'ny sarina olona ao aveo rehefa eona am'izay voafitaka fa tsy fanaraka am'le zavatra kay ny tonga teo ay nasiny face app kay nataony modification tao anatin'ny application kay ny tarehany zavatra tsy mifanaraka amin'izy koa raha rotsotran'ity mihitsy le sariny ohatrany fa ahoana ohatrany afaka tsy samy teny hoe tsy ratsy kokoa tsy ohatrany io mihitsy le zavatra hitako tao a tsara tarebe le tao a le tena izy ohatrany tsy mifanaraka amin'ny tokony izy a za te ilaza aminao am'ty androandroany ity raha mila vady ianao tateraka mission anao tsy maintsy azonao tsy maintsy tonga eo aminao io raha poriporitra sy maikamaika fotsiny de le olona tsy tokony hovadinao ny vadinao zany mahatonga rehefa sara-panambadiana sy tsy fantatro olona nateraky indray ny resako mampatonga an'ireny korotana sy zavatra maro isan-karazany mitranga reny maimaika fotsiny de niditra amin'ny lalana tsy tokony idirana ozy aho hoe na miditra amin'ny pataloha tery na miditra amin'ny pataloha malalaka samy tsy mety izy roa ny anankiray globaka ny anankiray tery tsy mahazo aina mihitsy ao anatin'le tontolo satria naninona terena fotsiny le izy miaino ny filaza fiaramony fa antitra tsy mahazo tsony tsy mahazo anjara lanjara sisisa tsisy idiranao za fa tsika ny antom-pisitsika de ho an'ny mission de ozy raha mila raha misy raha hitan'andriamanitra hoe ilain'le mission anao le zanaka tsy maintsy mahazo zanaka ianao tsy maintsy mahazo zanaka ianao angatao zay tianao izy de tonga de mila fatoko ao anatin'izay zany no fisainatsika jesosy eo rehefa angataka zany ohatr'izao zany le fangatahana ankasitrahan'andriamanitra jesosy eo za manao mission eto am'izao tontolo zao jesosy eo za te hananjanaka zao nolazaiko a jesosy eo raha mampandroso ao anatin'izany mission zany ny zanaka meo azany mampatsiaro avavaka ilay rahalahiko zay ny gadry sy tany ampigadrana tany tsy afa izy tafahoana tamin'i jesosy rehefa tafahoana tamin'i jesosy izy de ozy izy hoe ny olona ao am'fonja rehetrarehetra ozy izy rehefa tonga ampitoroteny tonga de mangataka mba eto ambavaka zay fa mijaly loatra nge zay atao anatin'ity fonja tsy afa ity indre mandeha isan'andro zay no sakafo ary mangazo voan'ny 5 mangotra tokana zay nomenanay hoanina mijaly loatra izay fa ozy le rahalahiko izay nylaza rahalahiko amin'ny tompo fa tsy hoe rahalahy raikibo amiko ozy izy nylaza ny vavaka tamin'ny tompotompo raha ohatra ka rehefa mivoaka any mbola anondrana alao za hijanona ato tsy afaty fa tsy manino sotranao anamonjy atatozy ahako hoe zany nikasika andriamanitra hitanao le antom-pisiny hitanao le mission rehefa mifantoka ao am'izay zay inge nidika an'le hoe raha miray amiko ianareo nidika za miray amiko zany inge iray saintsika iray fihevitritsika mitovy ny zavatra saintsaintsika mitovy ny mampidoboka amin'ny fotsika fa tsy midoboka ao anatin'ny fonao fitsiritana ny hafa na fialonana n'le rahalahy na azo 4 de entina mbavaka any koa jesosy eo asiko fifadikanina herinandro mihitsy fa tena tsy maintsy tafavoaka fiainatsika jereo ny karazana fampianarana maro isan-karazany azay tena lazaiko anareo ozy ny tenin'andriamanitra hoe favaly ny azo fijaliana ny azo fijaliana de io ny famonjena zany atao hoe azo fijaliana de zavatra zay ambarany olona de ataovy an'izao eto ambavaka mifadianina herinandro fa azonao le zavatra ilainao ity ny lakle amin'ny valim-bavaka asiana fifadikana filana no manosika an'le olona filana ny manery an'le olona manino ny anina mahazo za tsy mba mahazo fialonana ny manery an'le olona zany ny zavatra manery ny olona kehitry fa tsy kristy de rehefa aveo tsy azo le valim-bavaka de inona natao lasa le olona mifindra fiangonana tsy azoko le tsy mety sitrana tsiny tsy mety afaka ny aretiko tsy mety avaly le vavako tsy mety nanao an'izao tsy mety nanao an'izao satria olona mitodika amin'ny tenany de mitady zavatra mifanaraka ny filany fotsiny fa ny olona amin'ny kristy jesosy
velona ho an'izay fa maty amonjy azy miorina tanteraka de ozy hoe tsisy ninina tahoranao tsy manatrano ve anao aza matahotra ny am'izany aza manany am'izany eto ambavaka tsotra jesosy eo za zany androany manome anao lakile ambavaka anankiray fomba fivavaka anankiray tompo raha tsapanao amponao rehefa tsy tsapanao amponao azarana zany ray de rehefa mikasika anao ihany ny fanamasina zay ny ana zay vo ataovy ozy ako fa rehefa tsy eninao mikasika any tsy makasika azy anyresaka zany avy alao ivalina fa tsy mbola ho anao zany le afatra fa rehefa makasika anao le afatra raha tianao marina ny avokatra tena manomboa mivavaka am'izay manomboka androany miorina eo anatin'izay fahavokarana ho an'Andriamanitra izay tompo raha mahavokatra ako ao anatin'ny za mahatsiaro hoe mila moto ohatra zany zao moto lelainao za jesosy tsy tendakanina be aka hitady aminao hoe meo tobile valerana 500 millions akoa fa mety tsy voataizako ihany koa iny aveo de ho simba fotsiny fa za jesosy tena mba manetry tena mba me moto fa zao tompo raha hitanao fa zay ny avokarako de omeo ale izy fa raha hitanao fa tia mandeha tongotry ty ihany ny avokarako tsara mihitsy ary misy karazana olona zay tsotratrako raha ohatra ka mandeha moto afa ty mandeha tongotry ty ihany ny avokarako jesosy alao za am'izao zany tena manasanao mihitsy ny tsy fantatry fahafahafa be ty ferahantsika ty moa zany tena mino mihitsy ny afa raha misy maheno an'izao ngama tena afahafa mihitsy le pastery ohatra daladala iza koa ny ino an'izany zavatra zany anka tena zay mihitsy le izy ka fa zany efa mino sy resy lahatra amin'ny foko rehetra fa misy miaino any tena mahatsapa mihitsy hoe na de afatra ohatry ny hafahafa ary zany ohatry ny tsy mahafinaritra ohatry ny mandreraka ohatry ny mahasositra zany koa ve de enono ny anay zao le mba mampahery reny no ilainay le ilaza hoe ianao tena ohatry an'izao ianao tena tafavoaka ianao tena ambininy ianao am'ty 2020 io a 20/20 na coronavirus ary zany ny tiany olona zany fa zany roany miresaka aminao fa na ina zavatra mety asony asa fanompotsika mety asony antopisitsika da ho atokony tompo de amela azy de iresaka amin'ny tompo eto ty fiainako ity avokatra araky nitiavanao azy eto ty fiainako ity atateraka nyty lazainao ty ato am' jauna toko 510 hoe mba andehananareo sy amoa ary aretany vokatrareo tiako zany jesosy eto ty fiainako ty fanaraka am'izay ilainao azy izay fa tsy fanaraka am'izay ilako azy de ozy ao aminao hoe zay ilainao rehetra ao anatin'ny ataterahanao ny missionao de ominy anao daholy tsy hoe velona ho amin'ny mission ihany koa akory de hoe tsy te halala fatsio rehefa mananjanaka tsika manambady tsika de mitady zay afaly ny ankohonana ihany koa misy ny an'ny tompo de misy ihany koa mba apahany ho an'ny ankohonana fa iza mandamy matsara no entina miady fa tsy de hoe tsy manana fiainana tsony akory fa de tsy malala fa tsy jesosy tontolo ny andro leo eo ianao forsena be fotsiny zany resaka zany resaka tereny zany fa resaka eto de antopisina resaka zavatra mipetraka ny epo fa tsy resaka zavatra ety ivelany ka ho iako amarana n'izao afatra zao hoe mahereza tsara daholy atoloran'i Jesosy fiainana fizay ny tena atao hoe atolotra ho an'ny tompo ny fiainana natao hoe atolotra ho an'ny tompo ny fiainana tsy hoe tompo ty fiainako de mba karakarao ataovy tsara tare ataovy ohatrany ty baiboly ty zao malotoloto de zay malotoloto Jesosy de diovy de le cuire Jesosy mba velombeloma sina ina moa ny anaran'ity izy asina crème tsara de ty zao efa vasobasoka zao ty menamena ty de mba lokoy menamena tsara de toy mipejy foriporitra toy ny tompo ataovy mahitsy tsara daholo tsy ohatr'izay le izy fa io ataony arak'izay itiavany azy tanterany arak'izay itiavany azy ary ny atao hoe manolotra io tompo ataovy arak'izay itiavanao azy zay itiavanao azy le tsy manambady ozy ianao ay oke ary le tsy manambady zany le tsy mananjanaka ozy ianao manambady fotsiny anoanako iaraka ivavaka amiko fa tsy mananjanaka eny ary raha zay ny mission omenao oke misaotra Jesosy le tsy ampitsampy vola indraindray ay eny ary misaotra tompo ay le mahazo vola foana mahazo fanampiana foana ay fa ny problema hafa indray ny problema ay tsy maninona zany zay natao hoe manolotra zay ny atao hoe chargé de mission zay ny atao hoe miaramila manafika mitady izay afaly izay naniraka azy miantso azy ho miaramila zay ny afatritsika am'ty andronio ity manasanao ako raha nanaraka ny afatra ianao hatrany farany aza tonga de avadika hijerena zavatra hafa ndray inandray soratany anina aiza sariny anina fa ataovy matotra tsara fandraisanao zao afatra zao
de hoy ahako tamin'ny farany hoe apetrao mihitsy aloha ny telefona na zay fitaovana eny ampelantananao raha manana chambre manokana ianao ary indrino ny varavarana mivavaha manokana mihitsy mandiny tenao amin'ny tompo ahoana aty Jesosy velona ho an'izy aty manao ana zavatra mitempo apoko ao vonona marina ve ako an'ny Kristy sa zavatra mbola mandeha ambava fotsiny inona ny kasihanao ato amin'ny alalan'ny teny teo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny oabolana faefatra any hoe anaka tandremo ny teniko aza vela hiala eo imasonao izy fa raketaoponao fa ainao an'ny mahazo azy izy ary famelomelomana ao an'ny nofiny rehetra de ndika le mitandrina ny teny a tsy atao tsinitsinina le izy fa tena saintsainy mihitsy hoe inona ny nomen'ny tompo anao a tao anatin'izao afatra zao a de raisampinony zany a de iaino zany a de raisampifaliana fiainana de samy mideran'ny tompo atrany a amin'ny fotoana rehetra zay no fotoanantsika amin'ity andro an'ity a mampahery atsika trany amin'ny commentaire sy amin'ny j'aime raha ohatra mbola tsy ny j'aime ny page ianao a page fa tsy ty publication anankiray ity a de miditra ao amin'ny page mihitsy ianao a de ry afarany ambony ery raha tsy diso ako eo amban'le sarinay menakavy kely io a de misy hoe j'aime de pitsirinao io j'aime io a inona moa ny antony itenenananao an'izany tsy hoe akory zay te ahita j'aime be da be a fa rehefa amin'ny j'aime ny page io ianao a de hitanao a ny fifampizarana rehetra zay voaka eto amin'ny page fa rehefa tsy amin'ny j'aime ianao a de tsy ndraindray ihany vao mba hitanao le zavatra zao dia akoatran'izay ihany koa ny fandaharana toy izao de isaky ny alady amin'ny 5 no mivoaka eto amin'ny page rehefa tonga zany ny alady amin'ny 5 a de raha tsy hitanao fil d'actualité anao le izy de tonga de sokafanao fotsiny le page pasteur Tovo de miditra ao ianao de tonga de mahita ny vidéo vaovao ianao azonao atao ihany koa ny manindry an'le lien eto ambony lohako eto a misy soratra hoe facebook.com page.pasteur Tovo vidéo de pitsirinao io a de hitanao ny vidéo rehetra tany aloha zay fotoanantsika fa mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka indray raha sitrapon'ny tompo a manomboka amin'ny herinandro ambony isika dia ifampizara ihany koa pinaray ny fifampizarana dia iverintsika amin'ny toriteny foya isaky ny alarby amin'ny 5:00 toriteny foya isaky ny alarby amin'ny 5:00 samy tahiny tompo daholo tsika mandra-piona mandra-piresaka indray veloma tompoko